manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rangiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tovoka. Ampifaliana lehibe no iarabanantsika menakavy ary manona fahasoavana ny fiadanana ary ny fitahin'Andriamanitra ho anao indray izay manaraka hatrany izao fandarana izao. Tatatompo pasteur dia somary niato kely ny fandarantsika noho ny amin'ny antony maro samihafa kanefa dia isorana an'Andriamanitra satria izao dia miverina amin'ny laony indray zany zao ny fandarana dia mitohatra antsika aparaparana anaty boky ny mpitsara toko faharoapolo ity. Miarabanao pasteur. Miarabany pasteur Alvarez dia miarabantsika tompoko. Andao ivavakantsika amin'izao fotoana izao ary ametraka eo am-piretanan'ny tompo ity fandarana ity ndao ary. Raha eo dia misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fahasoavanao mbola ahafahana indray mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ny fianarana ny teninao tompo dia mitondra révélation ary ny révélation dia mitondra an' Jesosy eo amin'ny fiainanay. Ny révélation dia manokatra varavarana ahafahan'ny tompo miasa zato isan-jato amin'ny fahafianoana eo amin'ny fiainanay. Tsy ampy fotsiny hoe délivrer, tsy ampy fotsiny hoe mandray fahasoavana, tsy ampy fotsiny hoe mandray valimbavaka, fa ny aretana zany valimbavaka, aretana zany fanafahana, aretana zany fitahiny zany eo amin'ny fiainanay dia tena zava-dehibe tokoa. Misy amin'izao fotoana izao tompo dia mandray fahasoavana aminao manokana amin'ny alalan'izao fandarana izao. Zava-dehibe aminay tompo dia hoe tsy mandray fotsiny izao olona izao fa sady mandray mijanona elo eo amin'ny fiainana, mitoetra eo amin'ny fiainany mandrakariva izany fahasoavana izany. Koa dia tahitro ao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasitsika ary pasteur mpitsara toko faharoapolo vakitsika milamina ary vakitsika hatramin'ny farany zany teny zany tsy hodingantsika izy eto fa dia ho asesitsika ndao ary. Dia nivoaka ny zanak'Israely rehetra ary ny fiangonana hatrany Dana ka hatrany Berseba ary ny tany Gileada koa nivory tahaka ny olona ray ho any amin'ny Jehova tany Mispa. Ary ny olona rehetra tamin'ny firenen'i Israely niseho amin'ny teo amin'ny fiangonana ny olon'Andriamanitra dia lehilahy efa tretsy mandeha tongotra sady matahtsabatra. Ary reny taranaka Benjamina fa niakatra ho an'ny Mispa ny zanak'Israely dia hoy ny zanak'Israely, la zao zay nahatonga zao ratsy izao. Dia namaly ilay levita vadindra vehivavy novonoina ka nanao hoe tonga tany Gibea izay any Benjamita izao sy mivaditsin-draniko andro tao. Dia nitsangana Amelia ny mponina tao Gibea ka nanodidina ny trano Amelia tamin'ny alina. Izao saika nivonony ary nivaditsin-draniko nandriny ka matiny. Dia nalaiky nivaditsin-draniko ka norasaiko ary nampitondraiko tany amin'ny tany rehetra izay lova amin'ny Israely satria efa nanao fahavetavetana sy zavatra fady indrindra teo amin'ny Israely ireo. Koa indreto ianareo zanak'Israely rehetra mba alahalo izay teny sy hevitrareo. Dia nitsangana tahaka ny olona ray ny vahoaka rehetra ka nanao hoe tsy hisy akany amin'ilay tsika akory isika ary tsy hisy ody any antranontsika akory fa ankehitriny. Izao nataontsika amin'ny Gibea araky ny filokana no aoka anaovantsika azy. Ary aka folo lahy isan-jato amin'ny firenen'ny Israely rehetra isika dia 100 amin'ny arivo ary arivo amin'ny ray alina mba haka-vatsy ho an'ny olona. Ka rehefa tonga ny Gibean'ny Benjamina izy dia araka ilay zavatra fady indrindra efa nataony teo amin'ny Israely no atao aminy. Dia nivory ny lehilahy rehetra tamin'ny Israely ka efa
ny kambana tahaka ny olona ray ambel'ny tanàna toizako amin'ny andriny forombefolo paster alvares ary ny fireneny israely dia naniraka olona tany amin'ny fireneny benjamina rehetra anao hoe inona zao ratsy nataonao teto aminareo zao ko ankehitriny atoloranay ireo olona tena ratsy fanahy avy any Gibea ireo mba ataonay maty izy ka esoronay tsy eo amin'ny Israely ny ratsy fa ny taranaky Benjamina tsy nentiny ny feon'ny zanak'Israely rahalahiny ary nivory ny taranaky Benjamina avy tamin'ny tanàna rehetra akany Gibea mba andeha hiady amin'ny zanak'Israely dia voalamina tamin'izany andro zany taranaky Benjamina avy tamin'ireo tanàna ireo ka 9,700 afa-tsy niponina tao Gibea izay voaomana dia 700 lahy voafantina ary teo amin'izany olona rehetra zany nisy olona ka 700 lahy no fa tenany samy mahay nitoraka tamin'ny atsamitady ka tsy nisy mivena na dia ohatry ny singam-bolo azy ary ny lehilahy voalamina tamin'ny Israely afa-tsy ny Benjamita dia efa tretsina tatsabatra mahatafika mpanafika avokoa ireo rehetra ireo dia niainga ny zanak'Israely ka niakatra tany Betela ary nanontany tamin'Andriamanitra hoe iza no hiakatra voalohany hiady amin'ny taranaky Benjamina ho anay dia hoy Jehova Jôda ny voalohany dia ninga maraina koa ny zanak'Israely ka mitoby tandrifiny Gibea ary nivoaka ny lehilahy amin'ny Israely hiady amin'ny Benjamita ary lahatra ny lehilahy amin'ny Israely hiady tao amin'ny teo akaikin'ny Gibea ary nivoaka avy tany Gibea kosa ny taranaky Benjamina ka naharingana ny zanak'Israely 2,4 niampatrapatra tamin'ny tany tamin'izany andro zany dia ny fanome toky ny lehilahy amin'ny Israely ka ny lahatra hiady indray teo amin'ny ilay nilarany tamin'ny andro voalohany ary niakatra ny zanak'Israely ka nitomany teo anatrehan'i Jehova mandraparivany andro dia nanontany tamin'i Jehova hoe androsindray vao hiady amin'ny taranaky Benjamina rahalahiko ary Jehova miakara hiady aminy ary ny zanak'Israely dia nandroso tamin'ny andro faharoa hiady amin'ny taranaky Benjamina dia nivoaka avy tany Gibea ny Benjamita hiady aminy indray tamin'ny andro faharoa ka naharingana ny zanak'Israely 7,000 niampatra tamin'ny tany na tatsabatra avokoa ireo rehetra ireo dia niakatra ny zanak'Israely rehetra sy ny olona rehetra ka nakany Betela dia nitomany sy nipetraka teo anatrehan'i Jehova ary nifaatianina tamin'izany andro zany mandra-parivany andro ary nanatitra fanatitra hodorana sy fanatom-pihavanana teo anatrehan'i Jehova izy dia nanontany tamin'i Jehova ny zanak'Israely fa tao ny fiainany faneken'Andriamanitra tamin'ny tamin'izany andro zany ary finiasa zanaky Eleazara zanaky Arona nijanona teo anoloany tamin'izany andro zany ka nanao hoe mbola hivoaka indray vao hiady amin'ny taranaky Benjamina rahalahiko sa hitsahatra ary Jehova mekara fa rampitso dia atolotro eo an-tananao izy 20 dia nasiany Israely otrika manodidina any Gibea dia niakatra ny zanak'Israely tamin'ny andro fahatelo hiady amin'ny taranaky Benjamina ka nilahatra tandrifiny Gibea tahaka ilay teo aloha ihany dia mivoaka ny taranaky Benjamina hiady amin'ny olona ka voatalika niala tamin'ny tanàna izy ary nanomboka namely sy nafaty olona tahaka ny teo aloha dia tokony ho 30 lahy teo amin'ny Israely tany atsapanandanana miakatra ho any Betela ny anankiray ary anankiray kosa ho any Gibea any Atsa ary ny taranaky Benjamina resy alohantsika tahaka ny teo aloha ihany izy fa hoy zanak'Israely andeha anao talidrositsika mba hampiala zao amin'ny tanàna ho any an-dalambe ary ny lehilahy rehetra tamin'ny Israely nitsangana niala tamin'ny fitoerany ka nilahatra tany Abala Tamara ary ny Israely izay nanorika dia nitrohatra avy amin'ny fitoerany avy tao an-tsahan'ny Gibea dia tonga tandrifiny Gibea ny iray alin-dava voafantana tamin'ny Israely rehetra ary efa mafy niady nefa tsy fantatry ny Benjamita fa efa niaran-doza izy ary Jehova nameliny Benjamita teo alohan'ny Israely ary tamin'izany andro zany ny taranaky Benjamina dia nafatesany zanak'Israely 105,000 2,000 na tatsabatra avokoa ireo rehetra ireo ary hita taranaky Benjamina fa resy izy ary ny lehilahy tamin'ny Israely nanao tavidositra tamin'ny Benjamita satria na tokony otrika zay vao napetrany teo akaiky Gibea izy ary ny otrika ny rohatra faingana akany amin'ny Gibea dia nandeha faingana ka nameliny tanàna rehetra tamin'ny latsabatra ary ny famantarana ny fanaken'ny lehilahy tamin'ny Israely sy ny otrika dia sangananafo lehibe isavona ao an-tanàna ary nirona tamin'ny ady ny lehilahy tamin'ny Israely ny taranaky Benjamina nanomboka namely sy nafatiny lehilahy tamin'ny Israely tokony 30 lahy fa hoy izy resy tokoa eo anolohantsika izy tahaka ny tamin'ny ady voalohany fa raha vao niakatra vao tanàna ny setroka ny takosona dia nieritra taranaky Benjamina ary indro niakatra ho any amin'ny lanitra avokoa ny setroky ny tanàna raha niverina lehilahy tamin'ny Israely dia talanjona Benjamita satria
hita amin'ny fefanidiran-dozy izy dia ny ambo teo an'lohan'ny Israely teo an'lohan'ny lehilahy tamin'ny Israely kany amin'ny lalana ho any anefitra izy fa niady natratra azy ary zay nivoaka avy tao amin'ny tanàna dia novonoiny teo nanemotra ny benjamita izy ka nanentsika azy ary nanitsaka azy mora foana tandrifiny Gibea tsy nanana ary ny benjamita dia nafatesany voala arivo sy ray alin-da lehilahy mahery avokoa ireo lehilahy rehetra ireo dia niviliny sisa ka nandrositra nakany anefitra ho any amin'ny aram-bato any Rimona ary voatsipona teny an-dalana ny 5,000 lahy ary mbola nenjehany mafy ihany hatrany Gidoma izy ka dia nafatesany 2,000 lahy ary ny benjamita rehetra zay lavy tamin'izany andro zany dia 5,200 sy 4 alin-da natatsabatra lehilahy mahery avokoa ireo rehetra ireo fa nisy 100 lahy niodina ka nandrositra nakany anefitra ho any amin'ny aram-bato any Rimona dia nitoetra tao efa-bolana ary ny lehilahy tamin'ny Israely niveriny indray tany amin'ny taranaka Benjamina ka dia namely azy tamin'ny lela-tsabatra hatramin'ny olona tao an-tanàna hatramin'ny biby ary zay rehetra hita ary ny tanàna rehetra zay hitany dia nodorany tamin'ny afo avokoa pasteur tsara toko fa 20 izy ty moa ranomarina dia mitoy tamin'le toko fa 7,000 iny raha ohatra hoe somary fitopotinina kely zany pasteur Alvarez dia hoe nisy levita anankiray dia io levita anankiray io zay avy tany nakavady Tsindrano izy avy tany Betlehema ny Jota dia nisy vanim-potoana nakany amin'ny tanin'ny Israely zany zareo reo ary dia tonga tao amin'ity hoe Gibea ny Benjamina ity faritra misy ny toerana anjara lovan'ny fokon'ny Benjamina ity Gibea ity rehefa tonga tao nefa ny any ity levita ity niaraka tamin'ny vady Tsindrano nisy ray aman-dreny lehibe anankiray ihany tao amin'ity Gibea Saoly ity zany nandray anazy tao kinanjo ilay zatovolahy rehetrarehetra tao amin'ilay Gibea ny Benjamina dia nilaza tamin'le loolona na le ray aman-dreny be tao ny teny manao hoe avoay aty aminay io lehilahy io ahalalànay azy io levita io zany ndikan'le hoe ahalalànay azy dia hoe hovadiana mialatsiny amintsika zay mijery ty fandara ty fa zay mihitsy le izy zay vokany zany pasteur Alvarez dia tsy nanaiky mihitsy lay lehilahy fa hoe aza manao an'izany rahalahiko fa zaho izy mbola manana zanaka vavy vilijina anankiroa mbola tsy nahalalalahy sy ity vadiny ty raha lehilahy ty aoko izy no avoaka eo anoloanareo dia tao aorianan'izay nosotomony zareo lay vady Tsindrano na le vadin'ity levita ity dia nanaovan'ny filany ratsy tena fady indrindra vokany moa zany dia maty lay raha vehivavy rehefa maty le raha vehivavy dia norasarasainy ny vadiny nozarazarainy 12 dia iny lanjalanjainy manerana ny zanaka Israely dia nambarany hoe zarazarainy nisaky ny fokony Israely le 12 toko zany le izy 12 toko ohatran'ireny toko kena ireny zany le izy dia hoe zao zavatra nanjo azy ny tantarainy teo zavatra nanjo azy nitrotra ny zanaka Israely 1,10 ny foko 1,10 ny zanaka Israely zany tezitra tamin'ny fokony Benjamina satria niteny reo lehibe teo amin'ny zanaka Israely reo manao hoe avoay aty reo lehilahy reo mba ho tsaraina araka ny zavatra nataony fa tsy nety zany zanaky ny taranaky Benjamina dia teo zany nanomboka an'le ady pasteur Alvarez tena nanomboka lay gidragidra tamin'ilay ady tena ny zavatra mitranga zany pasteur hoe efa tamin'izany vaninandro zany no efa nisy ity resaka hoe fanambadian'ny lahy samy lahy ty na fanambadian'ny vavy samy vavy ny olona mandry amin'ny biby dia efa nisy tamin'izany vanim-potoana zany ary zao zavatra nahavarina efa ndraisantsika teto hoe tamin'ny andron'ny Genesis toko 1 sy ny toko 7 sy ny Genesis toko 7 anisany nandravan'Andriamanitra zao tontolo zao tamin'ny Safodrano sy tamin'ny afo solofara ny tanàna Sodoma sy Gomora dia izay lalànan'ny fanambadiana zay tsy nifanarakaraka amin'ny tokony izany satria lehilahy lasa nanambady lehilahy vehivavy lasa nanambady vehivavy inona moa fa dia miverina hitantara eo amin'izao vanim-potoana izao lasa tafetry ny fahabetabetana ny taranak'olombelona
ary de misy mpitondra fivavahana sy fiangonana mihitsy de manamasina ny mariazany lasy samy lasy ny vavy samy vavy ary zay ny mazava-dozanyity le hoe fivozana an'le hoe zon'olombelona ity paster tsy any am'le zon'olombelona maha-olombelona nametrahan'andriamanitra azy no mipetraka l izy am'izao fotoana zao fa hoe ajaina ny zon'olombelona ka na manambady biby izy na manambady alika sanatry miresaka na manambady lehilahy ny lehilahy na manambady vehivavy ny vehivavy de ajaina zay zon'olombelona zay nefa eo anatrehan'andriamanitra dia mampirehitra ny fahatezeran'andriamanitra l izy ary anisany any ko l izy pasteur Alvarez hoe famantarana ny fiavian'ny tompo eny am'raha oanlanitra sy ny fandinganan'andriamanitra izao tontolo zao amin'ny afo ozy izy ny voalazan'ny tenin'andriamanitra ary zany na tonga ny ady saritaka tamin'leto zanak'Israely leto ady saritaka satria 10 sy 4 alin-dany ny zanaky benjamina ny taranaky benjamina maty no voany zanak'Israely ary tsy nisy lehilahy afa-tsy eninjato sisa teo amin'ny taranaky benjamina tsy nisy vehivavy tsony ko nefa tsisy vehivavy tsony fa reo eninjato lahy reo sisa zany teo amin'ny taranaky benjamina ary reo eninjato lahy reo matoa zany izy reo hitako hoe afaka de tahaka ny hoavaly mianaka zay narovan'andriamanitra na tahaka ny lota zay mba narovan'andriamanitra de reo lehilahy eninjato lahy reo no avy am'ireo ndray zany no ny fironany taranaky benjamina taty aorina taty zany pasteur de maneo sy mampahafantatra ary mampatsiahantsika taranak'olombelona hoe ratsy ny fahotana ratsy ny fijangajangana ratsy ny fahavetavetana ratsy ny hoe mivily any amin'ny lalàna ny natiora de lasa tsy manaja n'ilay drafitra napetraka andriamanitra satria ny rafitra ara baiboly zay napetraka amin'ny toko de ozy izy tamin'ny any amin'ny tokony Genesis toko faharoamby folo any dia tamin'ny namorona ny Adamaseva azafady de hoe onofo ray ihany izy roro tsy namoron'andriamanitra olombelona anambady biby satria tamin'ny voalohany raha nandinikytsika melohany namoron'andriamanitra ny olombelona satria ny eva matsy noforona farany indrindra paster de efa voaforona teo daholo zany ny karazana biby rehetra efa teo ny hippopotame zay biby voalohany ny zavaboarin'andriamanitra voalohany teo ny gidro teo ny léopard teo ny guépard teo reny le navitony biby masika tony lion tony ny tigre teo daholo ny voromahery puma ny misy karazana biby teo reny ino ty le azan-drano mitovitovy amin'ny olombelona ty dauphin efa teo daholo reny azony adama taony naka dauphin hoe ty no mitovitovy aminay fa sady montimontina dauphin ka aleo dauphin no alainay olombelona vady azony adamana taony safidy am'zany tamin'ny voaloha paster afaka safidy tany anaty rano izy afaka safidy tety atsah izy afaka ny safidy biby izy raha ohatra kanety fa nomena andriamanitra ho anjakana izy ary nijery izy fa hita fa tsy mety le izy ary andriamanitra koa de nahita fa tsy maresy lahatra le izy de izy andriamanitra hoe aleo apatoriny tirangatya de akana ny tolatezana de namorona vehivavy izy de i vehivavy io ieva no anarany ary de natambatra andriamanitra ho nofo ray izy anakiroa tsy tolatezana anakiroa no nalain'andriamanitra ho an'ny Adama andriamanitra de misy mampifandisa an'io resaka io hoe tsy mety raha tsy tokony mampirafy kely lehilahy am'izao vanim-potoana zao tsy tokony anakiroa ny vadiny na anankitelo ohatra zao tsy ara-baiboly zany mahavery tonga de tsolontsika resaka mahavery any amin'ny elo zany paster tsy manana droit ny lehilahy anakiray ampirafy mivadana tsy manana eo anatrehan'andriamanitra eo anatrehan'ny fiarahamonina sy eo anatrehan'ny fiainany manokana mety manana droit izy fa raha eo anatrehan'andriamanitra raha maniry ny olona anakiray andova fiainana mandrak'zay fiainana mandrak'zay ny resaka eto fa tsy fiainana 20 taona eto de tsy manana alalana mihitsy mba hanambady olona be deaibe fa raha ihany mivadinao de mipetraka ny fanontaniana naninona zao Solomona nanambady arivo na nanino ny anina nanambady an'izao tsisy idiran'ny Solomona ty resaky ty tsisy idirany hoe izao ty na izao ty fa ny lalàna napetraka hatrany amin'ny voalohany de zay zany paster Alvarez tsy namorona biby andriamanitra mba hovadinin'ny olona tsy namorona vehivavy fito andriamanitra mba hovadinin'ny olona fa anakiray ihany paster tsy namorona lehilahy andriamanitra anambady lehilahy na vehivavy anambady vehivavy fa mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra zany ary jereo tsara fa saika rigana
ny taranaky ny benjamina ray manontolo nefa io no mahazanak'israely zanak'israely zany de hoe rombe folo le foko fa saky aringana tanteraka le izy pasteur Alvarez vokatry io lay hoe fahavetabetana vokatry io le resaka hoe fijangajangana io a pasteur Alvarez misy tenin'Andriamanitra zay efa diso fantatsika loatra eto amin'ny Korintiana voalohany toko fahenina de Korintiana voalohany toko fahenina amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo de ozy izy manao hoe mandosira ny fijangajangana zay fahotana rehetra ataon'ny olona de ny ivelan'ny tena ihany fa nampijangajanga kosa de manota miatra amin'ny tenany zany hoe ny fahotana rehetra ozy de ny ivelan'ny tena tsy hoe misy fahotana tsaratsara na maivamaivana na azoazo fa ny fahafatesana foana ny tambon'io ta pasteur ary zay fafiny olona nojonjay fa ny baiboly de milaza hoe le fijangajangana na le fahavetabetana zany de fahotana miatra amin'ny tenany olona mihitsy zany hoe ny olona anankiray lava ao anatina fijangajangana ao anatina fahavetabetana de misy zavatra miatra amin'ny tenany ary zany mazava-dozany hoe misy renim-pianakaviana na ray-pianakaviana ndray manafina mivady aman-janany hoe mijangajanga de afeno le izy de ny fiatraikan'le izy misy aretina ao anaty tokantrano misy fara-bampiainana fitoka de fampitena tampoka hoe vetivety eo dao midiny trano andao isaraka i tsy malala inona ny antony mivady mifaka teo andao isaraka na hoe dao midiny trano dao midy fiaraka dio fa ny tena marina amin'io misy fijangajangana tafiditra eo misy fijangajangana tafiditra eo zany hoe misy fahotana tafiditra ao anatin'io pasteur ary vokatra zay zavatra zay a de lazaiko aminao hoe ratsy bebaka le olona na ray mantsika mieritreritra manao hoe amorina fianakaviana vorina daony rafozana sy vonanto rehetra de andao ataony raharam-pihavanana tsy milamina io raha tsy fibebahana tsy milamina io raha tsy resaka fanatonana an'Andriamanitra fibebahana manaraka an' Jesosy Kristy tompo zay le izy raha ohatra zany misy ray na reny am'izao fotoana zao mijery an'ity fahita lavitra ina ka manomboka ohatrany mikorotana ohatrany tsy mety milamina zany tsony miamatsatsy ny fifandraisanareo roa zavatra anankitelo mahatonga an'io pasteur Alvarez voalohany amin'io resaka fijangajangana faharoa resaka fampisaviana fahatelo asana fanahy hitanao hoe misy an'le fanahy manambady amin'izany ray amin'izy anakireo ty ndray tena asana fanahy fanahy manambady ohatrany hoe le anankiray zany manofo olona manambady azy foana de rehefa manambady anazy io fanahy io zany de mifampitodika ireo rehefa matory izy mivady reo satria ho anelanelana eo misy fanahy de miaraka am'le rangana miaraka am'le raha matory de zany mahatonga an'le izy pasteur ny fahevatra moa zany ny fahevatra zay fafantatsika foana moa de le hoe resaka ozona fisaram-panambadiana zany hoe tratrana ozona fisaram-panambadiana zany le ankonana de tsy mamela mahazo le ozona pasteur ka zay no mahatonga le hoe ato amin'i Jesosy rery ihany ato ihany ny fivavahana eto ambony tany tsy ny fivavahana fomban-drazana ny fivavahana amin'ny Andriamanitra izy tsy any fa fivavahana amin'Andriamanitra rery ihany Jesosy Kristy tompo rery ihany no mahafaka an'izany zavatra rehetrarehetra zany pasteur Alvarez raha ohatra zao tsika mandinika ohatra iverenantsika kely ny tantara tao amin'ny mijery ny tantarany Davida atsika Davida de lavo tao anatina fahotana na de olombosotr'Andriamanitra azy de rehefa lavy tamin'ny fahotana izy pasteur ny fahalavony Davida tao anatina fijangajangana tamin'le vehivavy atao hoe Batseba no nampikorotana ny fitondram-panjakana korotana ny fitondram-panjakana hitanao mazava-doza rehetra sanatria misy mpitondra fanjakana ihany koa zany mampirafina mijangajanga de misy fiatraikany any vahoaka hoentina misy fiatraikany any vahoaka entina zay zay tsara hoe Davida lavy tamin'ny Batseba de inona zavatra nitranga ny zanany lamatoy Absaloma ihany no nanongana azy teo fitondrana de faharoa manarakaraka zany ny zanany mirahalahy ndray Absalona sy Aminona ny famono zanaky Davida Laevo i Aminona ny violen'ny Tamara ny fapaka tao zany izy miana tapiraitam-po de nanomboka resy ny Filistina Goliath fa resy Davida fa tao aorinan'io nanan-kery tamin'ray Filistina inona natonga zany resaka fijangajangana zany hoe raha vao misy tompona andraikitra ihany koa zany ohatra hoe eo anna firenena tafalatsaka anatina fijangajangana misy fiatraikany eo vahoaka hoentina misy fiatraikany eo amin'ny lafiny fampandrosoana misy fiatraikana eo amin'ny lafiny ara-ekônomika sy eo amin'ny lafiny ara-pifandraisana pasteur Alvarez indrindrandrindra moa surtout hoe aty amin'ny tontolo ny fivavahana amin'ny ara-panahy hoe sanatrian'izany loolona na pasteur na tompona andraikitra voalohany ao anatina fiangonana na tompona andraikitra lehibe ao anatina fiangonana lava ao anatina fijangajangana lava ao anatina fahotana ohatran'izany
de tena misy fiatraikany lalina be zany pastoral ma resy io zavatra io misy fiatraikany ngeza be mihitsy a ny zavatra ohatran'ireny ary nahafenina ohatry n'inona zany fahotana eo anatren'andriamanitra tsisy zavatra tsy zavatra azo afenina zany paster de misy fiatraikany foana io amin'ny vahoaka hoentina misy fiatraikany foana io amin'ny olona hoentina ary misy fiatraikany indrindra amin'ny vady aman-janaka sy amin'io olona zay mitarika io kanefa potraka ao anatina fitsangatsangana mety tena fandringanana sy fahafatesana raha baky teny mihitsy izy a nefa mety ho fahafatesana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy tena hoe fisarahana mandrakizay amin'andriamanitra ary ino tena zava-doza iny fisarahana mandrakizay amin'andriamanitra mba abaky adalatsotra masina tsika paster atao amin'ny bokyny apokalypsy toko faharoa apokalypsy toko faharoa ahitantsika n'izany mahazava-doza ny resaka fangametana sy resaka fitsangatsangana io zany paster alvares toko faharoa andininy fa 10 vakino andiny fa 10 aloha ary tsy manina zao va amin'ny ery amin'ny andininy anaka amin'ny paster eo amin'ny andiny faharoapolo ny tsaratsara kokoa andiny faharoapolo a kanefa manateny aminao a satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy jezebela zay milaza ny tena no mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoka hijangajanga sy hinana enana terina tamin'ny sampy ary romeko andry bebany izy nefa tsy nety mibebaka tamin'ny fijangajangana izy indro apatamahako ampandrina izy ary zay mijangajanga aminy dia ataoko ao amin'ny fahoriana lehibe raha tsy mibebaka amin'ny asany raha vehivavy izy zay ity fiangonana tiatirity any zavatra mahavarina amin'izy ity pastoral varesy na de zany aza mitoetrany de mbola niteny tao ihany andriamanitra mbola nisy afatra nentin' jesosy ihany ao amin'ity fiangonana ity hoe fantatro ny asanao sy ny fitiavanao zany hoe tiatira zany de tena manana fitiavana manao asa soa be manana finoana manao asa fampona ary manana faharetana ary mino an' jesosy mino an' jesosy kristy tompo fa sainginy zava-doza amin'ity fiangonana ity zany a de manateny aminao zo mitompo satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy jezebela zay mampianatra ny sady manoloky ny mpanompoka ijangajanga siana tena tamin'ny sampy ary nomeko andry bebany izy nefa tsy mety mijangajanga tsy mety mibebaka tsy mety mibebaka sady tsy mety manaraka amin'ny fahamarinana tso zany fa tavela atao am'le fijangajangana tao zany izy ary zay ny ratsy be paster rehefa tafiditra le fijangajangana le resaka jezebely ty moa zany resahany ety hoe le fanana jezebela resaka fanana fijangajangana sy jejejony izy io ka rehefa nanompoka tafiditra izy io paster ao anatina fiangonana de ny zava-doza amin'io zany maty daholo ny ara-panany lepino maty ny ara-panany lepino ary tsy tafaray amin'andriamanitra tsony rehefa mahazo vana ity jezebela ity ary sarotra ny manala n'io jezebely io raha tsy tena mpanompon'andriamanitra mahery vaika mihitsy zany tsy afaka manala n'io jezebely io sy le resaka fijangajangana ao anaty fiangonana io kanefa io tafiditra io mizao vanimpotoa zao be dehibe ny tafiditra amin'io paster nefa de ambaratsika foana hoe rehefa tafiditra io de fahafatesana ny ambadika io fahafatesana ara-panala io voalohany indrindra ary mety ho fahafatesana rahabaky teny sy fikorontanana amin'ny lafiny rehetrarehetra marina de marina zay fanazavana netinao zay paster ary zava-dehibe tena zava-dehibe tokoa resaka anao teny amin'le fijangajangana ary ndresaka momba ny jezebela ihany koa raha ny fijangajangana tokoa paster efa nazavainao teto ndray mpandeha zay a tsy hoe fijangajangana ranofo ihany no zava-doza tokoa fijangajangana ranofo a ary manamafy ny zavatra nytenenao teo hoe raha ny mpitondra eo amin'le firenena anankiray ohatra tahaka ny davida mpanjaka zay nolazainao teo a zay firenena nofidian'andriamanitra teto amin'ny firenena reto eto ambonin'ny tany a nefa mpitondra tao aminy no nijangajanga tamin'izay fotoana zay rehefa naka ny vadiny orizy dia araka ny tenenao teo paster hoe lasa ny zanany a no nangalatra ny vadiny davida rehefa aveo ary tsy nijanona teo paster aloha izy a fa davida dia nanana olana teo amin'ny fitondrana ary de nisy olona maro maty tamin'izany fotoandrana nisy olona maro a nisy fianakaviana maro tafasaraka tamin'ny fianakaviana ray trano a nisy piretanana rava le fiarahamonina tamin'izany fotoandrany a vokatry ny fijangajangana olona anankiray zany hoe isika zanak'andriamanitra dia mpanompon'andriamanitra zay malala zany fahamarinany zany dia mila mandaa amin'ny alalan'ny vavaka zay ataotsika amin'ny alalan'ny vavaka zay ataotsika hoe mandaa ny ozina avy am'ireo mpitondra tany aloha tany zany hoe misy karazana mpitondra zany tany aloha tany zay mahatonga ny fiainatsika horaba am'izao fotoana zao a misy karazana mpitondra zany tany aloha tany zay niaina atao anaty fijangajangana de nao zay tsy naninona akory taty ambadika tatya
no iaran'zany ozony zany ka ianao nefa tsy afaka hoe manohatra zany fotsiny amin'ny saina be anao sy amin'ny herinao satria tsy vitany sainao zany tsy vitany herinao zany fa amin'ny alalan'le raha soan'i Kristy pasteur le raha soan'i Jesosy araka ny ten'Andriamanitra any amin'ny Petera voalohany toko voalohany 2:24 manao hoe tsy volamena na vola fotsiny no nivarotana anareo nividianana anareo fa ny raha soan'i Kristy Jesosy ny raha soan'i Kristy Jesosy zany hoe amin'ny alalan'ny rany Jesosy dia afaka manapaka ny ozona vokatry ny nataona ray aman-dreny tany aloha tany nataony razambe antsika tany aloha tany nataony mpitondra tany aloha tany mpitondra tany aloha tany zay nisy fetraikany tamintsika dia amin'ny alalan'ny rany Jesosy no anapahana izany ozo zany afaka mivavaka zany ianao zay amin'izao fotoana zao ohatra hoe miaino anaty korotana ianao ohatra manontany tena hoe inona ary ny fototra ty problème amin'ny fiainako ty ny fahotako fe be dehibe loatra sa inona fa mety ozona avy any amin'ny mpitondra fanjakana izy io mety ozona avy any amin'ny ray aman-dreny fa amin'ny alalan'ny rany Jesosy no afaka manapaka izay ozony zay tena ratsy pasteur ary ohatra anao zany tsy mahalala hoe ty ozony ty mahazo anaty iny avy amin'ny vokatry ny fijangajakana dia miaina foana anatin'le fampitehana faravana tokantrano fa malala zany ianao amin'izao fotoana zao hoe ny rany Jesosy afaka ianao zany tsy tonga dia mametsiny be andreo mpitondra tany aloha tany na mametsiny be ny razanao fa mifona ianao ho an'ireo razambe anao mifona ianao ho an'ireo mpitondra fanjakana misy vavaka na ohatra zay pasteur atao anaty baiboly ato vakitsika vetivety nga Daniel toko 7 misy zay vavaka ho an'ny lazaina hoe mpitondra fanjakana sy ny razambe zay diso tany aloha tany tamin'ny Daniel toko 7 dia misy ohatra zao Daniel toko 7 andiny fa firy moa so mivakiny aloha dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra ka nanao hoe indrisy tompo Andriamanitra lehibe sy matahotra mitandrina fanekena sy famindra-po ho an'izay tia sy mitandrina didiny zany hoe Daniel zany ny mivavaka amin'ity fotoana ity dia zao no andiny fa 9 hoe eny anay ny fangaiazana tompo dia mpanjaka anay sy mpanapaka anay ary ny razanay satria efa nanota taminao zahay ary any tompo Andriamanitra kosa ny famindra-po sy ny famelan-keloka satria efa niodina tamin'izahay ka tsy niaino ny feon'i Jehovah Andriamanitray mba andehanana araka ny lalàny zay napetraka ny mpaminany mpanompony teo anoloany eny ny Israely rehetra rehefa nandika ny lalànao ka niala fa tsy niaino ny feonao isika dia nahidina taminay ny ozona sy ny fianianana zay voasoratra amin'ny lalàny Mosesy mpanompon'Andriamanitra satria efa nanota tamin'izahay zany hoe Daniel zany dia natsapa hoe ny vokatra zao problème teo amin'ny fiainany rehefa tratrababy tany amin'ny tany Babilômina izy dia vokatra nataony mpanjakany vokatra nataony mpitondrany vokatra nataony razany zay tsy niaino ny feon'ny mpaminany zay nijangajanga na foy an'Andriamanina dia nitratra an'izay problème zay ka ianao amin'izao fotoana zao mety tsy fantatrao ny avian'ny problème anao fotoana ty androany ty ary isaorana ny tompo fa mbola velona ianao fa raha sanatry zany sanatry vava pasteur hoe tsy nahalala zany famarinana zany ka maty tao anatin'ny tsy fahalalana toy ny ten'Andriamanitra hoe ringana ny oloko tsy fahalalana misy fotoana zany ianao mieritrerity no any an-danitra nefa tsy fantatra hoe fa mbola nisy ozona namatitra ny fiainanao ka raha maty talohan'izao fotoana zao ianao tsy afaka ny bebaka tamin'ny alalany hoan'ny razanao na mpitondranao tany aloha tany dia mety ho very tany amin'ny elanao fa androany vokatra ty fampianarana androany ty afaka mibebaka ho an'izy ireo ianao ary mifona ho an'ny tenanao amin'ny alalan'ny rany Jesosy dia mafy an'izay ozony zay dia ho tapaka le ozony ary zao nataonao araka mivavaka nataony Daniel hoe Andriamanitra mifona aminao ny amin'ny fahotany mpitondra anay tamin'izay fotoana zay amin'ny mpanjaka anay tany aloha tany mpitondra ny sesesy satria aza dinoina pasteur fa tany aloha tany mpitondra antsika teto nisy mpanjaka ihany koa zay nisy filoana republika ifonanao reo mpanjaka tany aloha tany ifonanao reo mpitondra tany aloha tany ifonanao ny razambenao ary miaiky ianao fa diso izy ireo niala tamin'Andriamanitra ary miaiky koa ianao fa diso ianao satria ny zanaky ny mpamono olona dia mpamono olona zanaky mpijangajanga dia mpijangajanga fa ianao zany dia miaiky hoe tompo diso ny razako ny diso mitondra amiko nefa noho ny amin'ny raso anao Jesosy dia manafaka anay ianao tapahako zany ozona avy amin'ny fijangajangana zany amin'ny alalan'ny rany Jesosy amin'ny alalan'ny rany Jesosy tapahako ny ozona avy amin'ny fijangajangana amin'ny alalan'ny rany Jesosy tapahako ny ozona avy any amin'ny ray be reny be avy any amin'ny razambeako na avy any amin'ny dadako na avy any amin'ny mamako tapaka zany ozony zany ozony fijangajangana ary amin'izao fotoana zao dia miaina any ambadika zany any ivelany zany ny ozony fijangajangana zany miaina araky ny tenin'Andriamanitra miaina amin'ny fananakarena miaina amin'ny fiainana tonga lafatra miaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao amin'ny anarany Jesosy afaka manao zany vavaka izany ianao rehefa malala an'ity tenin'Andriamanitra ty ary zay zava-dehibe amin'le mianatra pasteur raha fantatrareo marina dia marina manafaka an'ireo tsy mandefa raha zay pasteur dia faharoa ny vokatry ny fijangajangana ihany dia zao zavatra nitranga teto pasteur vokatry ny
nisy ndreo olona ratsy fanatao tanàna paster de efa nisaiko nisan'ny olona mato teo ninao moa nyteninao teo nisan'ny benjamina maty hoe 8 sara ialindamy maty fa rehefa totalina maty de marivo soal fa rehefa totalina maty teto paster de natratratrany amin'ny eninalina mahery eninalina mahery nisan'ny olona maty 10 soroalina ny benjamina maty 2 soroalina ny an'ny israely maty voalohany 7 israely maty faharoa 3 maty fatelo any amin'ny eninalina mahery any hoany ny olona maty vokatry ny fijangajangana olona vitsivitsy teo tanàna olona manalina ny maty sabatozay le fijangajangana ary araky ny teninao teo ko paster de eo nisy lehilahy anankiray efraimita zay mba niezaka ihany niaro an'le tanàna mba nisy fahendrena kely ihany zany paster teo am'le teo amin'ny tanàna Gibea mba nisy olona anankiray endry zany tao fa tsy noenona ny fahendren'ny olona ray paster raha misy olona zany endry ina moa le sy nazotsoana raha misy olona manana fahendrena nefa tsy tahin'Andriamanitra zany ny olona manana fahendrena zany de tsisy dikany fahendrena paster raha ianao zany mangataka fahendrena amin'ny tompo nefa tsy tahin'Andriamanitra de tsisy dikany donc evakitsika paster misy tantara kely mahavarina tanaty mpitoriteny ato momba zay fahendrena zay mpitoriteny toko fa7 andimy fatelo amby folo dia misy ten'Andriamanitra tahaka an'izao mpitoriteny toko fa7 andimy fatelo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy zao vaky ny teny zao koa ny fahendrena hitako tedy ambany maosandroka dia nataoko lehibe zany ny Solomon nanonolatra nyty teny ty nisy vohatra kely sady vitsy olona de avy ny mpanjaka lehibe anankiray ka namely sy nanao fahirano azy ary nanao manda lehibe amelezana azy diny fa 10 ary nisy lehilahy malahelo endry hita tao koa navonjy ny tanàna tamin'ny fahendreny raha lehilahy nefa tsy nisy olona mba natsy ahy le malahelo ny olona anankiray paster na de manana fahendrena zaka mavita zavatra lehibe de tsy enona tsy jerevan'ny olona zany fahendrena zany fa ny tena lalàna ny fahendrena ary zay natokana Andriamanitra paster rehefa nangataka fahendrena sy fahalalana i Solomon toy izy Andriamanitra hoe omeko anao ihany koa ny arena sy ny fahalehibiazana sy ny fizandratana satria raha fahendrena tsisy fitahin'Andriamanitra de azava-pona ihany ankehitriny paster de zavatra lehibe de zao nomen'Andriamanitra fanahy masintsika vavy nadalo ny vanim-potoana Pentecoste sika ny fanahy masina dia fanahy fahendrena ny fanahy fahendrena fanahy masina dia fahafenona zany hoe rehefa mangataka fanahy fahendrena ny olona anankiray paster dia tsy fahendrena ihany no omen'Andriamanitra zany olona zany fa misy fitahin'Andriamanitra manaraka an'izany fahendrena olona zany ary io fahendrena sy fitahinao de hiaro anao amin'ny fijangajangana hiaro anao amin'ny loza paster zay ny am'le izy pasteur Alvarez ilaina manana zay fahendrena zay raha iverenao kely lay kolompo teo de mampatsiahy reo lalana lavitra be zay efa nandehanana zanak'Israely Andriamanitra de niteny tamin'ny Mosesy na niteny tamin'ny Joshua hoe mombanao aza matahotra tsisy fahavalajanona eo anoloanao ary tena no amarin'Andriamanitra zany fa nisy vanim-potoana nefany imbetsaka mihitsy ao anaty baiboly Andriamanitra de manangana fahavalo manangana fahavalo andreo zanak'Israely reo Andriamanitra ino moa no mahatonga an'Andriamanitra manangana n'ilay fahavalo amin'ny vanim-potoana ohatra hoe mivadika amin'ilay fanekena le zanak'Israely na tafalatsaka ao anaty fimonomononana de manangana fahavalo Andriamanitra amin'ny vanim-potoana mety tafiditra ao anatin'ny fahotana de misy fahavalo atsangan'Andriamanitra samy hafa le hoe ady tsotra ohatra hoe ny mandany Jeriko zany ady tsotra zany zavatra tsy maintsy resena Goliata tsy maintsy resena ny ranomasina mena tsy hoe ady natsangan'Andriamanitra zany fa lalana tsy maintsy izorana ny olon-jodanina misokatra tsy ady natsangan'Andriamanitra fa anehoan'Andriamanitra ny fahagagany sy ny heriny fa raha mijery zao tsika eto de nisy ady tena noforon'Andriamanitra mihitsy teo voalohany aloha de ozy izy le taranaky Benjamina hoe tena nidiran-dozy tsika raha hoe vokatry le fahotan'le zatovolahy teo amin'ny tanàna de ny taranaky Benjamina ray manontolo no nidiran-dozy ary tsy ny taranaky Benjamina ihany paster fa noporofoin'Andriamanitra hoe io fahotana io ane ka fahotana tsy ho an'ny taranaky Benjamina ihany fa ho an'ny zanak'Israely manontolo marina zany fa jereo tsara fa nafatesana tsara ny efatralina no any aloha ny zanak'Israely
zay vao nafatesana ny taranaky benjamina satria reo samy solo anakirainy avy amin'ny jakoba daholy any de le fahotan'le taranaky benjamina le zalahy reo zany nahazo zanak'israely reo zay le izy vao nahazo am'le taranaky benjamina ary taranaky benjamina araka andresantsika teo saikaringana zany hoe le foko rombifolo ny zanak'israely no ny babo ny vokatry le izy zareo samy zareo no miady teo de taty amin'ny farany vao netraika tany am'le tena tompon'lay fahotanana izy de ny taranaky benjamina eninjato lasa isa nefa rano zany ane paster Alvarez no zay ho any mahatonga ana amin'ny resaka foana eto hoe misy olona ndrandray a mieritreritsany hoe manota ka tsisy mahita na misy zavatra ataoko ty ka tsisy mahita fotrany mbola io ny fahotana efa nampianatsika teto hoe ny fahotana de mamy amponanana ohatrany bokena fa ny mandolo-trosany no tsiraitra io zany a matony ny olona anakira ohatra mijangajanga mahiny fafinaretanana izy tsisy olona mihitsy zany tsy hoe mijangajanga de hoe tena ratsy be ty matoa izy manao an'io tsara io mahazo fafinaretana mahazo fizy fa nivokatra io ny zava-doza paster ary ny fijangajangana tsy fahotana ho an'ny nofo ohatrany hoe nofonao no manao le fijangajangana fa jereo tsara ne fa misy olona ny anatinao any mahatsara hoe meloko tsy le nofonao nanao an'le izy meloko fa le olona ny anatinao ny meloko zay no mahafahotana an'le izy zany paster Alvarez tonga de enao hoe tafasaraka amin'Andriamanitra lay olona ao anatinao de le fananao de rehefa mikorotana le fanahy de lasa mikorotana daholo ny fiainan'le ankohonana ny fiainan'le orinasa ny fiainam-pirenena ny fiainan'lay fiangonana na ny fiainan'lay toerana anankiray zay tratran'io resaka fitsangajangana io ka amin'ny fotoana ohatra hoe lavo ny olona anankiray zay foana ny tenentsika raha lavo ianao miarena de mibeba de ho jesosy manao hoe am'izao sisy zao aza manotetsony raha iverena koa le resakako teo do zao hoe Andriamanitra mihitsy ny manakana le fahavalo be lehibe ny tokantrano zay misy fahavalo mitsangana izy am'izao fotoana zao ary mifanesesy ny zava-doza amin'izy zany paster Alvarez raha vao fitsangajangana tafiditra de mifanesesy ny problème ny eo tsy afaka ny eo tonga ihany ny arifa mananotanina ray misesika ary tsy manam-piadanana tsy manana fifaliana tsy manana fitsarana ny olona anankiray zay tratrao anatiny zany resaka fitsangajangana zany ary ny efa rany araka ty andalan-tsoratra masina eto ty dia fandringanana foana ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy eo am'lay fiainan'lay olona paster Alvarez raha mijery an'ireo tantara ny antsika eo anatin'ny baiboly efa resantsika teto ohatra hoe tantaran'ny Samson eo am'toko fahatena amby folo sy ny toko fahenina amby folo eo am'ty boky mpitsary ty Samson zany ane hatrany akibondreny ny fafeny fanamasina taranaka voafidy fa na voa Samson fotsiny zany paster na de feny fanahy masina azy izy de zava-doza teo aminy misy ataoko hoe apahany teo amin'ny filany Samson mbola vokatry lay ozona avy any amin'ny ray aman-dreny beny de avy any amin'ny foko ny dana satria ny foko ny dana dia foko tena ratsy vitsy ty foko ny dana ity zay nevin'ny taranaky Samson nevin'ny razamben'ny Samson zany de anika zany Samson na de natonga mpanompon'Andriamanitra olo-pofidy azy de lay ozona zany mitoetra tao foana ary zay no anamafisako an'le teninao teo hoe lay resaka raha ny olona anankiray raha vo tsy maka ny natiora an'Andriamanitra fa mipetraka foana am'lay hoe zataranaki ranona de tsisy ozy ny fomba fitenena tamin'ny 1992 hoe tsisy paika mihitsy ny anavotana an'le olona paster tena tsisy paika zany ny anavotana an'le olona tsy maintsy miova le olona zany zay mahatonga baiboly miteny fa efa nateraka indray ianareo de tamin'ny vo tsy mety loha de ny tenin'Andriamanitra velona sady maritra raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjaka an'Andriamanitra tsy maintsy ateraka ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Kolosiana toko fahatelo tsy maintsy ateraka avy any ambony zany hoe maka mihitsy zany ianao lay natiora avy any ambony inona ny mahatonga anao lasa le natiora avy any ambony paster manana an'le rahan'i Kristy de lasa tsy mahay manota intsony ka Samson natao anatin'ny efanampo fa
tsy ampifatakarany samsona mpandresy foana samsona fa tsy ampifatakarany zay mahatsara antsika am'zao taonjato enantsika zao zany de manana ty baiboly ty paster tena hoe taridalana ao atsika de rehefa potraky nyarainy inona napotraka azy fitsangajangana foana ne napotraka azy lavo izy tam'ilay zazavavy vanytimina de aveo nalainy namany ray le vatany de eritrereto hoe paster izy sady paster izy mpendraikitra izy mitompona raiky roapolo taona izy nanjaka tao amy zanaka Israely plady pitsara fa ny zava-doza tam'le izy nalainy namany ray ny vatany de aveo ndraiky naka my delila ndraiky ray delila koa vo mainka tena ratsy lavitra noho ny teo aloha de tsy malala mitsy izy delila ty eny ka fandrika be ho azy mihitsy ary be lehibe ny delila tafatsofoka any am-piangonana any am'izao fotoana zao fa be lehibe ny mpitondra fivavahana sy ny tompona ndraikitra ao anatin'ny fiangonana tsy malala hoe fa tonga ondray ny zao delila tsangana maty an'ray delila mandendehana de be lehibe ny varina amy delila de manomboka tafatsofoka tsikelikely ray zany ny fampianarany delila de nefarany potsitra ny vomasony samson raha tomobile izy de nanao accident le tomobile de vaky ny jiro anakoroa vaky ny farasy ny code de tsy de sa tsy mahita zany tsy afaka nefa ny andro alina nefa ny andro alina de ohatra zay ny davoan'ny samsona zany paster Alvarez zany hoe tena nampalahelo nefa rany samsona nefa de olomba ositr'andriamanitra nefa de olomba ositr'andriamanitra inona natonga zany resaka fitsangajangana de zao andriamanitra mihitsy nananganady ho azy tamin'ny farany moa arainy hoe tena bavojeo andriamanitra de aloha iara-maty am'le toloreto zay nefa rany samsona iara-maty tamin'ny Filistine tena ratsy be nefa rany pasteur na de atao hoe olomba ositr'andriamanitra zaka eto te hisarika atsika hoe tena tsara ny mahay mamindra ary mangataka fahendrena araka ny tenin'ny pasteur Alvarez teo de fahendrena de entina mba hitantanana ny vahoaka ny fahendrena de entina hitantanana ny tenanao manokana ilaina manana zany fahendrena zany ny fahazavan-tsaina de tena ilaina amin'ny fiarovana antsika amin'ireo karazana fakapana maro samihafa rehetrarehetra eo ary ozy izy lay Korintianina voalohany toko fahenina ny andiny fabalambe folo vakiko teo manao hoe mandosira ny fitsangajangana ambarantsika to foana fa ny fitsangajangana tsy mbo fanohitra paster hoe toeriko amin'ny anarany Jesosy miala fitsangajangana toeriko amin'ny anarany Jesosy fa andosirana rehefa misy lehilahy zany na vehivavy io hitanao fa makafanahanao dia tsy hoe hitakosonana hoe tena de ahonaky saosy de ahoana lese de ahonaky injivy ohatran'izao afaka miaraka amiko ve njira ariva tsy zany no ataonaovana azy mandana mandositra ozy ny soratra masina mbanaova zato metatra misy fefo hoe tena grave ty fandaotsoka zany ny fomba fanaovana azy paster fa tsy voatohatra anao zany io tsy voatohatra anao samsona raha tsy natohatra an'io solomona tsy natohatra an'io davida tsy natohatra an'io abrahama tsy natohatra an'io jakoba tsy natohatra an'io ka izy ianao ato anaty tokantrano anatiny hoe tena io ndray aloha tena voatohatra mihitsy aloha fa tena za feny fanamasina vo io arana kalaza ny patekotiko za zao miteny amin'ny teny tsy fantatra ka honany mandosira ozy ny baiboly zay ihany ny tena fanafodiny io paster Alvarez mandositra fa raha sanatria potraka ao io ane ny olona ny rehefa potraka de manenina aveo manenina firy moa zay olona tena nanenina zay paster Alvarez lava avy izy de manenina de mitenitena za paster tena tsy anao an'izany tsony fa tena fonako mihitsy za ve nanapo fa tena zao tena potraka paster inona ny atao ka misy ninazo paster atao nizara tenin'ny paster rehefa mahita olona lava anak'izy de zao foana ny teny mivenimbeny maherezy tongava mivavaka mandray anao ny tompo fa tsy fantatra marina anao raisy ny tompo anao fa teny paster tsy zay paster hoe teny manao vereny amielo ianao tsisy ilananao tsony fa tsy maintsy miteny izy mandray anao ny tompo maherezy tongava mivavaka reo ihany no verimberiny eo mbola tianao Jesosy zay ihany no verimberiny eo paster Alvarez faranao zay faraparantsika paster zava-dehibe no ny anarantsika zay tenin'Andriamanitra izay ivavakantsika am'izao fotoana zao ivavakantsika ary de hita mihitsy am'izany paster hoe na de ora le tenin'Andriamanitra milaza mana hoe fantariko ny zavatra rehetra de azomy mafy zay tsara ty zany hoe mandeha fantariko ny am'ty fijangajangana ty de iroboko mihitsy mamitarako hoe inona marina vokatra izy tsy mila manandrana miditra am'izany fijangajangana zany ianao fa efa nambara taminao hoe loza faty fahafatesana maro be ny olona maty tao vokatry ny fijangajangana nataona olona vitsivitsy be lehibe maty be lehibe ny tokantrano ny korotana am'izao fotoana zao vokatry ny fijangajangana tanora ry tanora malala mbola manana ho avy mamirapiratra ianao ny tompo de ampiasanao amin'ny kery sy feny fahasoavana amonjy firenena maro zao ny teny fikasan'Andriamanitra atsika tanora atsika olombelona kristianina rehetra hoe vavolombeloko hoe Jerosalema tsy jodehatra any amin'ny paravazantany ahoana na niran'Andriamanitra anao any amin'ny paravazantany raha lahy
tanora tovolahy tovavy raha ohatra ka hoe am'izao fotoana zao ianao alay-panahy dia tady ho latsaka ho anaty izay fijangajangana zany ahoana ny fomba ampiasain'ny tompo anao raha ho lava anaty fijangajangana ianao fahotana vitanao tao anaty minitra vitsy fa honeranao taona maro amampolo taonany maro ampolo taonany maro zay voavoahonitra raha ho voahonitra fa aza miditra amin'izany a tanora ianao mbola tsy manambady fa mbola mianatra fianarana aloha tao fa rehefa manambady ianao lala manambady ary raha manambady ianao a aza mieritreritra olo-kafa-tsony fa io mety aminao io vehivavy io na io lehilahy io a io mety aminao aza potehana ny tokantranonao aza potehana ny ankonanao a fa am'izao fotoana zao ivavaka tsika isotra ny tompo noho izay ten'andriamanitra zay dahoary raha eo misotranao zay noho ny amin'ny fahasoavanao a mampianatra ny tokoa ianao hoe voka-dratsy a ny ozony fijangajangana dia tsy moramora tompo tsy moramora zany hoe ozony fijangajangana zany fa dia teto am'ty mpitsara toko faharoapolo ty dia olona enalina olona mahery a no maty vokatra ny fijangajangana tokantrano maro fianakaviana maro ny potika noho ny fijangajangana ary am'izao fotoana zao kama mety misy olona manaraka anay tompo am'izao fotoana zao a latsaka anaty fijangajangana izy kristianina mpanompon'andriamanitra latsaka anaty fijangajangana izy am'izao fotoana zao ary te hiarina misy te hiarina misy te hiverina fa tsy tafaverina misy efa mba tafaverina ihany am'izao fotoana zao mangataka ny ranao jesosy ny rakotra an'izao raha lasana bavy zao a ny ranao tompo a amafa ny fahadisona ary misy olona zay tsy nanota akory am'izao fotoana zao hiarany ozony zany fijangajangana zany a vokatra nataon'ny ray aman-dreny na vokatra natao mpitondra fanjakana tany tany na vokatra natao mpitarika azy amin'ny alalan'ny rano jesosy a dia tapahako ny ozony fijangajangana ao anatin'ity tokantrano ty a ao am'izao raha lasana bavy zao tapaka ny ozony fijangajangana amin'ny alalan'ny rano jesosy kristy tompo amin'ny alalan'izany rano jesosy kristy tompo zany a zay mihoatra lavitra no volamena sy ny volafotsy a sarobidy lavitra rano jesosy kristy tompo ary za dia manonona am'izao fotoana zao fiainam-baovao an'izao rahalahy zao fiainam-baovao zanak'andriamanitra miaina amin'ny fiainana tonga lafatra manana fiainana be dia be miaraka amin'ny jesosy am'izao fotoana zao tapaka ny ozony tain'andriamanitra zao raha lasana bavy zao amin'ny anaran'i jesosy sotra tompo amen farany eo ny fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra veloma tompoka tain'andriamanitra tompo manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra mihevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur randriary malala heritiana davidson sy ny pasteur tovina rivo tremarivona manasantsika rehetra tompoko